Vatsinpana etny pasteur Ratovelo Roger. Ivavaka sika tompoko. Ampanitretena indray no iantsonay sy andreanay lohanay eo anatrehan'ny voninahitra ao ry Andriamanitra ray zanakary fanay masino, ary anateranay ny fiderana feno, ny fisaorana tanteraka, ary ny fankasitrahana ny amin'ny fitantananao ny fiainana iray manontolo. Misotranao ny fonina iray manontolo tokoa izay, na dia namakivaky an'iny aliny fotsiny ara dia natsapahanay fa teo anilanay foana ianao. Nikarakara-nay ianao, nanome anay hery vaovao indray izao maraina izao, ahafahanay hiatrika ny asa aman-draharaha, ny adidy izay napetraka ao anay ao anatin'ny tanjaka sy ny hery. Velona atrapamonjena tokoa, afaka miteny, afaka miaino, afaka mihetsika, ary mba afaka mideranao. Ary izany ny hazakazahanay aminao ankehitriny izao maraina izao. Isaotra anao, ankasitraka anao nefa mangataka famindrapo ihany satria ianao misy engeny efa miteny fa raha vao miratra amin'ny masonay dia manao ny tsy mety izay. Dia na dia efa segondra sy ora maro raha natairanay, mety efa betsaka nampalahelo anao ny amin'ny androany fotsiny. Angatanay famindrapo izany fa melanko keloko. Vangio ny isan-tokantrano aho satria iandreny iteninao, iteny aminay ilay mpanjaka ny mpanjaka. Omany foa mampananay, ahafahanay manatanteraka ny fanomponanao hatrany hatrany. Falefanay ratsika io izay mitady hanapaka ny fifandraisana, didina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velavian'i Nazareta, tsy hanan-kery, tsy hanam-pahefana, fa ianao rery ihany ry Andriamanitra ray, zanakary fanay masina, no manana fahefana afaka hanatanteraka ny asanao ho voninahitsy ny anaranao. Ko dia mitenena aminay Jesosy io, fa vonina iainanao ny mpanomponao. Aleloia, amen. Dia ampitombona amintsika mandrakariva ry havana ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Dia sokafantsika ny Baiboly ao amin'ny bokyny Hebreo. Hebreo toko 7 andiny 7 ka hatramin'ny 12. Hébreux chapitre 3 verset 7 jusqu'à 11. Hébreux toko 7 andiny 7 ka hatramin'ny 12. Rehefa hita dia vakiko amin'ny anaran'i Jesosy tompony teny. Ko araka izay lazain'ny fanay masina hoe anio raha iain'ny feony anareo, aza manamafonfonareo tahaka ny tamin'ny andro fahasosorana, tamin'ny andro fakapana-tany an'efitra, izay nakany razanareo fanahy ahy tamin'ny nizahany toetray, ary nahita ny asako 7 taona izy. Koa tezitra tamin'izany taranaka izany aho, ka nanao hoe ireo dia nania sy amin'ny fony mandrakariva ka tsy nahalala ny lalako. Ary araka izany no nianianako tamin'ny fahatezerako hoe tsy hiditra amin'ny fitsarako mihitsy izy. Amen. Ny mamaky an'i bebe Maria, ilay vehivavy manantena efa 7 taona ry havana, rehefa tonga eo am-pelantana ny gazety iray, teny mamaky ny pejy misy ny filazana manjoa. Ary ny taonan'ireo fanody maro no tena mahaliana azy amin'izany, satria ampitahiny amin'ny taonany. Ary dia manao katsikatsi kely akandrony eo izy, ary maminany ny mbola ho mety halava ny andro iainany. Korazandrony dia lazainy fa lasa loloatra, ary azokony kosa dia izay izy no manao ilay katsikatsi kely eo. Ary efa misy anaran'olona fantany dia hoy izy hoay atao anaty gazety ny anaran'ny dikan'izay dia hoe maty rano. Fa ho antsika ry havana, rehefa eo am-pelantanantsika kosa ny gazety iray, na dia mitantara vaovao mahazendina sy manaitra aza ny mandoa-tatsoratra eo amin'ny gazety, ny pejy ny filazana manjoa, dia mampatsiahy antsika fa olona maro dia maro no mandao ity tany ity isan'andro noho ny antony maro, noho ny aretina, fahanterana, loza samihafa sy ny sisa, fa indrindra
ilay zava-doza mamely andraho olombelona teny fahotana. Fa firy amin'ireny lasanody mandry ireny tokoa ny mono efa vonona ny andeha hiatrika iray fitsarana farany. Ahina ho maro ry havana, eny akamarony mihitsy aza no tsy mbola vonona iseho eo anatrehan'ilay mpitsarany tany rehetra, eo anatrehan'ilay any manana ny teny farany. Ary dia lasa izy ireny tsy nalalan'Andriamanitra, tsy nalalan'i Jesosy, tsy nibebaka ary tsy nino ny filazantsara. Izao anefa ry havana, tsy dia olona ratsy fanahy, ratsy saina, ratsy fitondran-tena, fa mingaviga namana, tsy olona mirehirety loatra tamin'ny arena sy ny sisa izy ireny, fa ao anatin'izany voakabo maro be izany dia nisy olona manakajy, olona mpanarivo, olona ory tena ory, fa saingy nanao tsinitsinina ny famonjena maimaim-poana natolotr'Andriamanitra ho azy ireny tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Nanao tsinitsinina ka tsy niraisiny, tsy nakatoaviny, fa dia niavonavona fotsiny zao izy, na ihany koa nanao ny andraso lavo, ka manoatra lavitra noho nataony bebe Marika, milaza hoe alolo loatra na ilao zany mamariparitra ny andro sisa tavela. Toe-javatra tena misy io zavatra io ry havana. Ary dia mbola betsaka ny kristiana no mbola manao kajikajy ny androm-piainany, manao kajikajy ka te hilaza fa izy olombelona no mandamina ny lalany izay ho diaviny eto amin'izao tontolo izao. Izy no mametra ny fe-potoana azo hijanonana eto an-tany, ary dia mihevitra fa mbola lavitra ilay andro farany, ilay fiaviany zanak'olona amin'ny rahona, ary dia tsy mitsahatra amin'ny teny hoe andraso kely aloha. Fa hoy ny voalaza ny soratra masina hoe mifananary isan'andro raha mbola azo atao, anio fandrao isy aminareo ho tonga mafy noho ny famitahany ota. Andraso kely aloha, teny tononona imbetsaka ao anatin'ny indray andro, toa midika hoe manam-potoana malalaka aho fa tsy mainka amonjy ny an'ilay miantso ahy, na ilay maniraka aiky mba hakatoa, mba aneo fa miainao, fa ny zava-dehibe aloha dia izay ataoko, izao aloha, fa ao afarako ny zavatra hafa. Ny ahy no lehibe kokoa no nan'izay miantso ahy. Andraso kely aloha, tonga ainganao am-bava mba hamora ny vatiteny. Mety marina tokoa ilay izy, fa midika hoe tsy izao dehidieny zao nefa mety hitambatra ora ny minitra, ary mety miora ho lasa andro, nefa ihany koa mety ho tonga mihitsy ara ny tsy fahatanterahany zany. Ary tena maneho fandavana ampahalalam-pombangeny andraso lavy. Ry hava malalo amin'ny tompo, raha hoy Andriamanitra aminao androany, mibebafy efa akaiky ny fanjakany lanitra. Raha hoy Andriamanitra aminao androany, makanesa ty amiko, anio raha iain'ny feoky ianareo, aza manamafy ny fonareo. Ho valinao eny ve izy, sa ny andraso kely aloha, sa kosa dia tena tsy ho afontsony mihitsy ianao? Sa ve dia mitady fialana ianao, ary miteny anao angamba hoe sahirana amin'ny asako aho, na amin'ny fianarako, na amin'ny fialam-boly, na ihany koa amin'ny zavatra mahazatra, sahirana amin'ny ankonako ka hiteny hoe andraso kely aloha Jesosy fa mbola tsy manam-potoana aho. Andraso fa mbola maly anao ihany aho rehefa aorianao hitodika any aminao ihany aho rehefa misy manahirana ka tsy vaovako irery. Ary zay ry havana no mahatonga ilaza matetika hoe ianao izay marary io, ka mahazo ny ordonnance avy any amin'ny dokotera, mitondra ino eo amin'ny faly aretinao, ny fametranao ny ordonnance io eo andoam-pandrinanao, na ihany koa efa niazakazaka ny vidy maika ilay mpanafody ny olona,
ka napetraka eo ambony table de nuit indray fa mbola hoy ianao hoe andraso kely aloha e, igioka fahasalamana ve ianao ny amin'izany. Ianao zay manao andraso kely aloha lava io, ianao zay mbola variana manao kajikajy lava io, tsaro fa ho avy tampoka tahaka ny mpangalatra ny andron'ny tompo. Ary amin'izany ny lanitra dia ho lasa amin'ny firimorimoana mafy, ary ho levo ny afo ny tena zavatra rehetra ka ho dorana avokoa ny tany sy ny asa izay eo aminy. Ry havana, ndrao dia tare fa ampiasao tsara ny ora sy minitra rehetra anio. Anio izay mino tompo anao ka hitenenanao hoe tompo, ampio mba hahita ny fotoana isan'andro iaonako aminao. Fotoana iainoko anao anenekeko ny antsonao anio dia ny anio. Anatanterahako ny fibebahako anio dia ny anio. Fa ny anio tokoa dia tena ho araratoko Jesosy eo anatrehanao. Ary ho vonina lalandava aho raha ho tonga eny amin'ny rahona tokoa ianao. Andrenesako ilay feo hoe efa mivoy izao ny lanitra ripirendreny lavitra koa via midiram-pifaliana hoy ny tomponao. Amen. Iondrika ivavakintsika ry havana. Faly dia faly indray fononay Jesosy ny amin'izany afatra izay nampanentenenanao anay izany. Lazanao aminay fa tsy tompony rapitsy tokoa izay. Eny tsy tompony segondra manaraka eo fa ny anio ihany izao dia n'izao. Fa raha izao tokoa ianao no miantso miteny aminay araky ny afatrao raha hoe makanesa ty amiko hoe mibebafy efa akaiky ny fanjakany lanitra. Anatanteraka an'izany zay Jesosy ary indray manavao ny fanoloran-tenanay anompo ao anao tsy hanaraka anao. Mangataka ny fanainao masina nefa zay anampy anay amin'izany. Fa mahery vaika loatra ny onjany fiainan'izao tontolo izao ka mampiherikerika anay foana nefa miherikerika mandavo anay, mitondra anay any amin'ny tsy fanokisana anao. Ny tomponay sy mpanjakanay io ho any amin'iza moa zay raha tsy ho eo aminao ihany, tany mafy re ary feneno ny hery ny fahamasinanao. Ndreo ny vahoakanao andeo iona amin'izao tontolo izao indray, tontolo izao izay mikendry azy hianasaraka aminao, tsy hamaly ny antsonao, ampiteny azy isan'andro andraso vanginy fanainao masina foana izy. Ary ovy amin'izay rehetra taony izy, ameo hery sy tanjaka fahasalamana azafany miteny aminao hoe tia Jesosy eo, voninao anao ny asanao. Ka na inenao tanterahany tsirairay androany amasiny ny tanany, amasiny ny tena indray manontolo mbo tanterakaraka ny sitraponao. Ka ny herin'ny ratsy tsy anakery amin'ny mandrakizay. Fa ny fahasoavanao Jesosy Tompo ny toetra ao anatin'ny finoany azahoany hery lehibe anompo anao mandrakizay. Ka ny fahasoavan Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray, ny firaisana ny fanahy masina hitoetra lalandava amin'ny tsirairay aby, ka ny ony fa vonina izy hiverina amin'ilay fitiavana voalohany izay tena irinao, ka namafy ny fiarana aminao anio dia ny anio fa tsy rahampitso na mbola andraso lava. Sotra Jesosy io. Alleluia.